Dia faly manolotra ny arava tompoko kilasy tompoko vavy avy hatrany dia ny sarin'ny zana-bolana no hojerentsika voalohany. Ahitana andian-drahona ny ilany atsinanan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao izay mitondra orana malefaka amin'izany faritra izany. Mbola matanjaka dia matanjaka ny tsiokan'ny ala izay fa manomboka rapitso kosa dia mihena kely ny herin'ny rivotra eto Madagasikara. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro amin'ny rapitso faharoa ny volana septambra 2024 sy 2025. Anorana malefaka ny morontsiraka atsinanana iray manontolo andrahoana ary mety ho arahana herika manify kosa ny ilany atsinanan'ny afovoantany ary fandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitoetrany ny orana malefaka amin'ny morontsiraka atsinanana andrahoana ary mety ho arahana herika manify hatrany ny ilany atsinanan'ny afovoantany ary ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Arak'izany ary dia hisy fiakarany kely ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitso maraina satria dia mahatratratra amin'ny 9 degré celsius ny ambany indrindra ny vakina karatrany. Ny amin'ny faritra morontsiraka indray 20 hatramin'ny 20 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hisy fidinany kely ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara. Ny aty amin'ny afovoantany izao dia 20 hatramin'ny 20 degré, 20 degré ny ambony indrindra ny mahiva tanàna hatrany. Ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy indray dia hibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Milan, Olalovandroana any Paris, ifandimy ny rahona sy masoandro any Johannesburg fa faritra ny Nairobi sy Bangkok mbola hitoetrany ny orana tandrifin-drahona malefaka. Ho amin'ny rapitso dia anorana tandrifin-drahona malefaka hatrany any Port-Louis sy Seychelles, ifandimy ny rahona sy masoandro any Comores sy Saint-Denis. Dia izay indray no azona rosotsika mametraka ny mandrapitafa tompoko kilasy tompoko vavy.